na dia andron'ny krismasy aza ny andron'ny omaly mbola maro ihany nefa nanatanteraka ny asa fanaony andavanandro tsy afa-misaraka amin'ny rotorotom-piainan'ny olona izay fitadiavana izay toy ny hita teny Mahamasina teny dia mbola nianoka tao anatin'ny asa fitadiavana ny fivarotana zany tinambaro ny ankamaroany ireo olona raha tsika ty sarity mbola nahitana mpivarotra na dia vitsy aza ny teto amin'ny bazar de Noël teto Mahamasina omaly ndi mafy le fiainana zao aloha zao hatramin'izao dia mbola tsy vaky loatra mba miandry izay anjara eo za zany ny tena marina patron zany ny tompony dia ahoana fahakalazana ve tsy mivolona hoe amin'ny atoandro mba miaraka amin'ny ankizy any an-trano miara-misakafo dia any izy lofa miaingy tsy maintsy miaingy makaty zany hoe efa mivonona zany hoe an'ity fety mandritra ny 2024 ho izy moa na misy na tsisy maintsy vona raha toka tsy dia nahitana mpividy ny lamba raha ny andron'ny omaly izay dia mbola nisy kosa ireo nividy vatomamy amin'ny ankapobeny anefa dia tsy dia nisy ny tsena tamin'ity taona ity dia ny androany ve nisy any anisan'ireo niasa ihany koa ireo fiara fitateram-bahoaka sy ireo mpitondra fiara karetsaka dia raha no androany misy any tsena vitsy kely mihitsy vavaka aloha zany tamin'ny maraina fa zao efa tsisy vavaka fony dia mipetrapetraka dia amin'ny anao miasa zay le sitratra ny hijanona mandra-pariva miandro sa hoe tapa-maraina mandra-pariva mihitsy kely ty zao manao fety fa dia mandeha miasa ndraiky izy manao fety any an-tanàna za rehefa amin'ny atoandro mandeha mody any dia miara misakafo tanàna toy ny mahazatra dia nahitana mpiandrara avokoa ny teny anivon'ny hôpitaly niasa ihany koa ireo mpitandro filaminana sy ireo mpamonjy vola